Fatetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina kosa indray amaranantsika izay tontolon'ny taranja baolina lavalava izay fiadianan'ny Amboaran'ny Noely izay karakarain'ny fikambanana Ftmr dia ny farany androany ny lalao Omby 9 zao no zarain'izy ireo nentina namaranana ny taona 2024. Nanao jeritodika ny taona 2024 ihany koa ny filohan'ny Ftmr Andriamatora Kotondrafara Jean Hernaine na Inaina be. Ny farana androany tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny lalao famararana fiadianan'ny Amboaran'ny Noely taranja baolina lavalava izay karakarain'ny fikambanana Ftmr na ny fikambanan'ny tanora mpanao rugby. Lalao famararana enina izay niadiana omby mifaha avokoa no natolotry ny Ftmr ho an'ny mpakafy lavalava tetsy Mahamasina. Nandritra ity fotoana ity ihany koa dia nanao jeritodika ny taona 2024 Andriamatora Kotondrafara naina filohan'ny Ftmr. Farana tokoa ny salance de Noël ary ao anatin'ny tena fanantenana lehibe mihitsy ny fikambanana ary eto dia misaotra ny bentanana izay namenty toerana ity nafana natateraka ny lalao androany ary eo koa ny ligina lalamanga sy ny section ary totosa somatsara tokoa ny famarana coupe de Noël omby 9 no zaraina androany ao daholo ny sokady deuxième division sy ny première division ary tena raha ny hafaliana aloha dia faly satria hanao fety daholo ny nanao final amin'ity taona ity satria totoza ny somatsara ny coupe de Noël 2018. Raha fehezina ny tao anatin'ny 10 taona sy tamin'ity taona ity nanahoana ny lalana midiavana sy dingana vitan'ny lavitra dia lavitra tokoa ny lalana midiavana fa beta be ny sponsor ary ny tokony hanohana indrindra fa ara-pitaovana ara-fanamiana fa ny sakasakana dia ny fédération foana manakasakana ho an'ny fampandrosoana ny tontolon'ny rugby dia ny fédération eo zao dia sakana nandray ny kliba anankiray izay hiady vola dia vola sombo lehibe androany dia faranana mihitsy hoe tsy nampanaovina ny SCB sarety sy ny matadory izay tokony hoe amarana ny lalao androany izay sakasakan'izay zany tena manimba ny tontolon'ny rugby ity indrindra fa eto Antananarivo ka raha mbola izy izay sakasakan'izay dia tsy ho tafita mihitsy tontolon'ny rugby satria izay le tanketsakely mba mitaizan'ny ankizy majinika ety dia tsy mba azo rariny nefany ao ny sponsornay mba manohana manantanteraka an'izao afa-tsy hitentsika hoe biky izao jama dia manohana nay akaiky dia akaiky amin'izao lalao famarana an'izao. Inona ny tanjon'ny fikambanana ho an'ny taona 2024 sy ny fandaharam-potoana? Ny tanjon'ny fikambanana moa zany dia anao lalao lehibe dia lehibe ho fampihavanana ny tontolon'ny rugby ary tena lalao tena anatsona ny section rehetra mihitsy io andray anjara ao anatin'le tournoi zany. Tsisy mihitsy zany hoe section sakasakana an'izan'izantsony na ligue sakasakana an'izantsony fa tonga dia ao anatin'ny fikambanana mpanao rugby daholo section 4 eto Antananarivo amin'iny taona vaovao iny.